antsika eto Thomas sy ny manodidina vahao ny oroko vahao ny ianao varina manaratsy io olona maro ngeny efa manomboka tahin'Andriamanitra manangana trano mahazo zavatra maro ianao varina manaratsy io tino maro nefa tahin'Andriamanitra sitrana amin'ny aretiny mandray fahasoavana tonga ny fotoana lehibe sy goavana anatanterahana grande délivrance hitondrana mambavaka anireo mpivavaka efa resy kivy mpivavaka mitady heverin-dalana ary reraka amin'ny fanomponan'Andriamanitra tonga ny fotoana ananganan'Andriamanitra indray ny fiainanao ananganana ny finonao andresena ny akivina tadidihoary ny fotoana lehibe sy goavana manomboka ny sabotsy 14 janvier 21 28 janvier ho avy izao samy amin'ny 5 ora maraina tsy diso eto amin'ny trano fivavahana vaoniloko paradise teo aloha apitan'ny bazary may ankiriry hitondra ny vavaka sy ny tenin'Andriamanitra amin'izany ny pasteur Hertina Randriary Malala avy any Antananarivo hitanao ny herin'Andriamanitra hitanao reo fahasoavana tsy mbola noraisinao hatramin'izay tsy ho amelantsika raha tsy resy ny herin'ny fahavalo ny famosaviana ny oziny ka iova ny fiainanao vahao vahao am fo ravoravo fian'ny fifaliana indray miaona amintsika menakavy eto tapitananany Thomasina sy ny manodidina rehetrarehetra zay atao hoe eto mpanomakomanantsika ilay fotoana faran'izay lehibe zay tsinona kory fa anatanterantsika ilay etsika goavana délivrance grande délivrance ozy izy tsika menakavy izay hitsapatsika ny herin'Andriamanitra tsy ndreko tsara hoe tena hoe hitsapana ny herin'Andriamanitra satria manoloana ny resaky ny olona hoe zany Andriamanitra zany tsisy zany fivavahana zany tsy mahavonjy fandaniam-potoana ny fivavahana ny vadinao ifimbedabe na merimberina ny fianakaviana fivavahana tsy nanakan'io ny andaninandro ka zany mihitsy no tsapaitsika ary sahatsika ny manomboka fi hoe tsy marina zany filazan'izany olona zany tsy marina ny filazan'ny olona misy Andriamanitra ary zay indrindra ny teniny atao amin'ny bokyny Hebreo ndovakitsika misy Andriamanitra ary zay ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra mana hoe amazo zay mazoto mitady azy izy Hebreo toko faraky ambin'ny folo andininy mana hoe fa raha tsy amin'ny finoana dia tsy misy azo atao azy fa izay manantona an'Andriamanitra tsy maintsy mino fa misy izy sady mpamaly soa izay mazoto mitady azy averiko fa raha tsy amin'ny finoana dia tsy misy azo atao aza ozy izay manantona an'Andriamanitra dia tsy maintsy mino fa misy izy sady mpamaly soa izay mazoto mitady azy io anisan'ny tenin'Andriamanitra zay ho ampianarina satria ny mahatonga ny olona meritamarina vi Andriamanitra sa tsy mahavonjy ary zany mahatonga na tena manasa manokana an'ireo kristianina mpivavaka ianao nefa mbola makany amin'ny mpanahody gasy mpanahody ratsy makatsy mampiasa tapakazo mampiasa ranorano kely mampiasa hodihody karazana fanafody rehetrarehetra io ampiasainao daholo vovon-javatra rehetrarehetra io neverinao fa hiaro anao inona moa ny mahatonga an'izany Andriamanitra ve tsy mahavonjy atsika Andriamanitra ve tsy mitahtsika mahavonjy Andriamanitra manasitrana Andriamanitra manafaka Andriamanitra manome fiainan'Andriamanitra dia tsy misy azo atao azahoana sitraka fa izay rehetra manantona an'Andriamanitra tsy maintsy mino fa misy izy izay rehetra manantona an'Andriamanitra dia tsy maintsy mino fa misy izy zany hoe misy olona manantona misy fa izy tsy mino fa tena ao Andriamanitra izy tsy mino fa eo Andriamanitra zany mahatonga azy matory rehefa tory teny
ny toritena inge dia Andriamanitra miteny amintsika, Andriamanitra mampianatra antsika, ny toritena inge Andriamanitra manoro lalana antsika, ny toritena inge Andriamanitra mampianatra zay lalana tokony ale. Fa saingy zao matory ianao am-piangonana, miresaka ianao am-piangonana, milalao Facebook sy telefona ianao am-piangonana, tsy mifantoka ianao am-piangonana, ny vatantenanao fa ny toritena tsy miditra aminao satria maninona tsy mihina anao fa tena eo ary eo sady dia efa problème ray voalohany, eo ny lesoka ray voalohany satria ianao tsy mihino fa eo Andriamanitra, tsy mihino ianao fa Andriamanitra manatrika eo. Zany ny mahatonga ny olona hitanareo rehefa tia andeha hivavaka izy taitaitra eo dia mandeha mivavaka, rehefa tsy tia andeha hivavaka izy dia mijanona dia makaina ao an-trano, dia rehefa tsy dia misy programme izy dia mandeha mivavaka, rehefa misy programme izy andeha hanao baolina, hanao boule, hanao baolina, hiampiadakola, hanao mariage dia ajanony eo Andriamanitra sy ny fivavahana. Ary zany aza mahatonga ny olona miteny ny anareo fivavahana folava aiza koa nisy olona hivavaka isanandro. Ina moa no mahatonga ny olona miteny an'ireny kristianina, ka ary misy kristianina no miteny an'ireny, mpivavaka no miteny an'ireny. Nareo dia lany andro fivavahana, Andriamanitra tsy manampy zay tsy manampy ny tenany, zay koa ny mba mivavaka e. Mahatonga ny olona miteny an'ireny tompoko dia tsotra ihany, izy tsy tena ny fisian'Andriamanitra ary tsy mino izy fa ao am-piangonana Andriamanitra mampianatra azy. Zay ny mahatonga na milaza amintsika hoe ity fotoana manomboka amin'ny 14 janvier ty amin'ny sabotsy ho avy izao ty dia tsy hoe fametrahan-tanana atao amin'ny pasteur, ka i pasteur ny bezesta eo amina hoe tongava daholo fa tonga pasteur tena mpanao délivrance mahery vaika fa hanao délivrance anareo za tsy misora tena zany, za tsy raha ho avy eo anao ka i pasteur tena ny andehananao any azamakany fa diso fanatenanao ianao. Raha monjy ana ny alehanao any tena mitsodrano amin'ny anaran'i Jesosy aza makao. Raha niendrika ny fahatongavako ka zany ny fampitaonana olona hoe andao any fa i pasteur heritiana mihitsy onony ao, dia raha pasteur heritiana mihitsy dia maninona pasteur heritiana tsy manasitrana anao zany, pasteur heritiana tsy maroka ny devolonao zany, pasteur heritiana tsy manao fadagana tsy manasitrana sy mamany olo anao zany. Ny asa pasteur heritiana dia ampianatra anao fa misy Andriamanitra, ampianatra anao amin'ny fomba fitedavana an'Andriamanitra, ampianatra anao amin'ny fomba fivavahana amin'Andriamanitra mba hitanao vokatra. Dia hitary-bavaka ao anao no alehako ao, hitary-bavaka ao anao. Fa raha zany antenainao anafaka sy anasitrana anao tena miara-diso fanantenanao tsika menakavy. Fa ampianatra anao any tena fomba fitedavana an'Andriamanitra, fomba fanompona an'Andriamanitra. Ary raha mino ianao dia ho hitanao ny voninahitran'Andriamanitra, raha mino ianao dia ho hitanao zany fahagagana tsy maintsy mino fa misy izy, ary tsy vitany hoe misy izy fa mpamaly soa izay mazoto mitady azy. Vao omaly no nandray zazakely zay, tsy haiko moa na voasambany izy ireo ny tonga teo na oana fa dia eo atokotany ao ny hitan'le fianakaviana. Tomany be avy any le zazavavy kely, mitomany tena mikikika be, miaraka amin'ireny telo mianaka moa izy ny tonga avy any. Io pasteur io zazakely misy manakenda, misy devolo manakenda mikikika be izy avy entan'zareo sa taxi sa tsy haiko nandehanany avy any. Io mijalika izy azy tena mikikika fa tena kendainy devolo kenda hoy izy pasteur kenda. Mivavahako 2 minitra eo atokotany eo moa dia vavaka ho azy 2 minitra, za efa fantary fa tsy makaizany tsy ampy 2 minitra akory ary mivavaka ho azy. Eo ny eo le zaza tonga dia nangina, eo ny eo tonga dia sitrana, teo ny eo tonga dia afaka, teo ny eo tonga dia salama. Miaraka amin'le renina misy Andriamanitra za dia resy lahatra, fa raha misy ny devoly mampijaly olona dia mbola misy koa Andriamanitra manafaka olona. Ary anisan'ny zavatra tena ho resahako manokana tena hoe ho teneko aminareo ny asana famosaviana. Tadidio riavana fa tena amin'izao vanim-potoana izao nge misy ny atao mpamosavy. Ary ny olona mamosavy tsy araka le heritseretantsika azy taloha le hoe mamosavy ny olona iny dia manino izy ty dia le misaringo boridamba dia le mibridana dia le
de le vocal de non be da be mpamosavy am'izao fotoana zao mpiara-miasa aminao ao ampiasana olona tsy ampozinao akory mpiara-miasa aminao ampiasana tadidiko tsara ndray andro directeur anankiray teto amporo directeur anankiray izy tam'izany teto amporo ny tamatavy za pasteur izy tsy fantatro zay nazy ao fa zao tena ohatrany hoe te hiala amin'ny asako foana te hidémissionna foana fa tsy fantatro izy hoe inona ny mahatonga nahatratran'izany fa te démissionna foana ny ampiasana tena de nyteny kozy izy mivadiko za ohatrany tsy asa tsony fa aleoko manao zavakafa nefa izy directeur amporo tam'izany fotoana zany de vady miteny hoe fianao ve adaly zao toerana misy anao zao zavatra herinao zao ny elanao fianao ve adaly de tampotampoka teo pasteur ozy izy tsy niteniny vady amanjanaka fa tonga de napetraky ny démission ny ala gaga pasteur ozy izy hoe vita le démission ny ala tamin'ny asany izy zany ny ala maha directeur azy eo aozy izy voagaga fa inona koa ty adalako fa naninona koa nametra-pialana de ho aiza inona ny ataoko tsy asa tsony dinany amelomako teo ozy izy vo tonga saina fa inona ty adalana nataoko ny démission efa mipetraka efa niala tamin'ny asany izy ny vavako izy nanantona ana moa zany efa voaroka zany izy efa voaroka tamin'ny asany tsy haiko pasteur ozy izy fa de tsy haiko tsony mahazo ainy zavatra nitranga ry havana ny délivrer na ny délivrer izy de netsika devoly ay misy chef de service zany hoe le olona ambany teo ambany fahefany zany namosavy azy de maniraka n'le mpamafa trano le mpamafa birao maraindraindray zany le mpamafa birao de hoe le nidrokidrokiny tao zany nananany tao zany le mpamafa birao le mpamafa trano hoe drokidrokiny le chef de service tao hoe rehefa mamafa ny an'ny directeur enao de asivokely any teo eo amin'ny sezany asina fanafody zany asina fanafody le seza de am'izay tsy tamanao amin'ny birao de asivo an'tiny latabany de tifiro am'tiny tranony de zay natonga n'le iny izy ty le rangaha le directeur tonga de tsy tamana ny délivreny izy ny devoile en'le devoly teo daholo le secret teo ozy izy namosavinay nantanina ny devoly izy namosavy izy nareo namosavy antolo ty zay ozy izy ny olona eto ambany ny chef de service fa ty ozy izy nefa nirarafany fanafody ny sezany de efa voaroky izy efa niala izy nano démission izy tsy avelanay tamanato ty alainay sezany de nantany devoly moa misy fotoana antanina de milaza ny tena izy mihitsy de ny mpamafatrano ahoana nanaovanareo azy fa ahoana nataonareo de mpamafany tranony ozy izy mpamafany birao ny rahanay de mandraraka zavatra ao foana de vita moa le délivrance antanina le rangaha izy mipiasa birao anao izy ny piasa mpamafa ny birao anao de inona de misy chef de service fe de ahoana ny fifandraisanareo de teo izy vo mibaradaka tena misy ohatr zao pasteur de satria nitenenina aminy hoe zao nitenin'le devoly zao nitenin'le herymaizina tao anatinao nanapotika anao amin'ny asanao hoe ny chef de service naniraka olona namosavy anao de natonga anao nametraka démission de tena gaga izy hitako pasteur ozy izy nizy ohatran'zao ohatrany me tsara velatsy efa mamahana ihany hoe ahoana saona misy fotoana zay ozy izy etiny misakafo de mody hanina nefa ny tena tsapako hoe mamahana be izy de nohony nametraka démission pasteur de ohatrany tonga de mivadiany ohatrany tsy te alala anatsony izy zany rehetrarehetra zany misy mpamosavy ary manapotika fiainan'olona ary be da be ny olona amisavin'ny olona io atsena io tsena anao mandeha be io itsena anao ilarana io tampotampoka eo misy mamosavy tonga de tsy mandeha am'izay ny lozan'ny olona tampoka io varavarana io ary tonga de tsisy mividy tsony de gaga ianao hoe fa ahoana raha ny tena titsenako ty ndra ohatrany lozan'ny olona tampoka misy mamosavy ary ohatra miara amiray saina ny client hoe ndao tsisy hividy zavatra oatsony misy olona mpivarotra motera occasion reny moatra reo de pièce-na tomobile occasion reny tena nandeha zany napiditra amina milliard zay pasteur isam-bolana ozy izy amina milliard fa tampotampoka teo pasteur tena potiky
dia nanan'olona trosa nana amin'ny banky trosa nefa le nientana tsara daholy aho ny mpiasanay miala dia misy miala dia tsy fantatra fa dia mipotika antsena dia ny client tsisy mividy tsony dia niteneko ry zareo ny délivrena moa zany reo délivrena dia izany zavatra teneko taminy a diovy mihitsy aloha le tsena alamino indray mandeha mihitsy ny entana rehetrarehetra dia avereno indray mandeha tena diovina mihitsy ny ao tsena dia izy nanadio andray motera reo tsy le motera kory ny diovina zany fa mibatabataina dia naisaka dia nidiovina mihitsy nahita ody gasy ody ratsy fanao iny zany ody ratsy famosaviny ny afina atao amina kio an'le varavarana ambadiky ny varavarana itsofoka idiran'ny olona mihitsy rehefa nanadio an'letana tao zay pastera tena nahita ody ratsy tao izy ody ratsy za moa tsy teteny hoe ody gasy fa ody ratsy nitandrareo tao nitavoango mifonofony zavatra ana dia fa matipatotra amina lamba mena dia ohatraohatr' zany normal ianao tsisy fiarovana ianao tsisy Andriamanitra amin'ny savin'ny olona mipotika hatramin'le tsena fa nafinaritra tateoriana tafarina vita ny délivrance fa tafarina indray ny fiainan'ireo olona ka zany no ilanan'le vavaka ary eo no ampahafantarina eto zany ny anisan'ny fanontaniana apetraky mivavaka dia hoe pastera maninona zay mba mivavaka ihany miditsy ampiangonana ihany manao délivrance fa maninona ny fiainanay bloqué maninona ny fiainanay potika maninona ny fiainanay tsy mandeha amin'izay loana zay mihitsy ny natonga antsika nametraka an'ity grande délivrance ity tsy ho an'ny mpanota fotsiny fa na dia ho an'ny mpivavaka azy ho an'ny mpino ho an'ny kristianina tena mila fantatrao ny antony indraindray nge le devoly efa miala fa ny fomba fitediavantsika n'Andriamanitra araka io tenin'Andriamanitra ao amin'ny Hébreu toko faraiky amby folo andininy fahenina io fa tsy misy azo atao azahoana sitraka amin'ny raha tsy amin'ny finoana fa izay rehetra manantona an'Andriamanitra tsy maintsy mino fa misy izy sady mpamaly soa zay mazoto mitady azy le izy tsy hoe makany ampiangonana fotsiny fa mila hainao tsara ahoana ny fomba fitediavana an'Andriamanitra ahoana ny fomba fitediavana an'Andriamanitra ahoana ny fomba fikatsako an'Andriamanitra fa tsy le makany ampiangonana fotsiny fa raha vao tsy hainao io riavana dia afatotro ny devoly eo anao dia zany mahatonga ny na dia efa mpivavaka ara dia potehany devoly ny fiainany tao aloha anaraka fijorona vavolombelontsika melo ny anoizako ny fandarana vahao ny oloko vahao misy afaka mandeha ngaralahy io alefa somagate alefa somagate
to ty dia mitodika makany amin'ny olona. Jereo nareo tsara, mampiasa problème Andriamanitra mba hamonjena ny tiralahy ty sy ny fianakaviana. Iza ny fianakaviana azafady? Mitsakana nareo fianakaviana mijoro miaraka aminy eto. Zay fianakaviana mba mijoro miaraka aminy eo. Hitanareo reo olona reo a, tamin'ny latsinainy reo no hitako voalohany hita teto. Tamin'ny latsinainy nareo tonga voalohany teto a, tamin'ny latsinainy. De tiralahy ty ngeda be ohatr' zany ny masony, tsy tazana tsotra zany maso a, fa ohatra mitotondro be anakoroa ohatr' zao. De ngeda be ny lohany, ngeda be ny sandriny, ngeda be daholo ny tongony, bonabonaka daholo, ngeda be ny kibony. Fa ampiasain'Andriamanitra ny problème mba hamonjena anreto fianakaviana reto. Zaho mahalala ny hevitra zay veraka anareo ho Jehova. Ny vavahana izy tamin'ny latsinainy, verina teto izy talata, nanomboka nahita ny masony, nahiratra ny masony. Alleluia! Nihiratra ny masony. Waay wa, ny masony le rahalahy ty lasa mihiratra. Alleluia! Fahagagana izy nefa tsy mahagaga satria ny Andriamantsika matanjaka ny Andriamantsika, mahery ny Andriamantsika. Alleluia! Za tsy mahalala an'ireo olondreo hatramin'ny androany hoe avy izy ireo. Ary nazahoany an'io aretin'io ho anareo zay mijery an'ity fahitalavitra ity, tsy fantatra hoe avy izy andevian'io. Tsy fianakaviana iara-nofo ireo olondreo, fa vo ato amin'ny tompo ato zao vo ho mpianakavy. Fa izao mafinaritra amin'io Andriamanitra io a, ampiasainy ny fitaovana rehetrarehetra amonjena an'ireo olondreo. Io izy io hitanareo io ny masony. Mitraka tsara hoe anao rahalahy afaka mitraka, mitraka mijery an'ry caméra ary. Io ny masony io. Mahita sa tsy mahita izy zao fijerinareo azy. Mahita ve anao rahalahy zao? Ao fafay ny tanana hoe raha mahita anao hoe atsakany ny tanana hoe oh, alleluia, alleluia. Mahita tsara ny masony. De jereo nareo tsara, jereo nareo tsara. Tsy ny sitranin'Andriamanitra teny eo io rahalahy io, fa le fomba fiasan'ny tompo a. Misy olona sitraniny eo no eo, fa misy alefany miandalana alefana sitranana. Afaka andro vitsivitsy hitsambikimbiky eto rahalahy io, eto hitsambikiny io. Alleluia! Hitsambikiny io, hijoro vavolombelona iteny eto, hiverina amin'ny asan'io, ho tahin'Andriamanitra io a, ilamina ny fiainany fianakaviany rehetra. Alleluia! Vahao ny oloko, vahao ny oloko. Sotran'Andriamanitra tsika enao zay fijorona vavolombelona rahantsika teo zay a. Ho tahin'ny tompony enao zaminy fa reny fijorona vavolombelona reny dia hanangy andray ny ara-panahanao ary atonga anao ino fa velon'Andriamanitra ary miasa Andriamanitra ary manao zavatra Andriamanitra. Ny sabotsy ho avy izao zany no manomboka ny fotoanatsika grande délivrance. Sabotsy 14 janvier ho avy izao izay andraisantsika tenin'Andriamanitra moa no tena raisitsika ao a, de vavaka de anao délivrance tsika. Azafady ny za zany tena tsy mety amin'ny foko sy ny saiko mihitsy ry avana le hoe sambosamborinao eny fotsiny ny pasteur, fa ianao tsy hainy toroteny, ianao tsy vonona hitady an'Andriamanitra, fa ianao misy devoly sy be problème sy be aretina sy tototrontrosa de fa metrahatana ny pasteur ny tedavinao a. Azafady ry havana tsy te hamitaka anao a, tsy maintsy hanoranao ny lala na hitanao an'Andriamanitra, ary atonga ny finoanao atanjaka, ary atonga anao feno hery
aiady amin'ny devolontsika fa tsy maintsy misy vokatra zany na tonga nananao défi mihitsy fa raha tonga ao indray mandeha ianao anatrika ny fotoana io ka tsisy nininina miova dia aza miverinao tsony satria eo amin'ny ray volana mahery eo tsika natateraka ny grande délivrance io ka raha tonga ao ianao ka tsisy nininina mihetsika amin'ny fiainanao tsisy nininina mitranga dia miangavy ianao aza miverinao tsony fa za kosa mampanantena fa ireo zavatra tsy mitranga tsy nisokatra bloqué nandritry ny 5 taona 1 taona 10 taona 20 taona dia hosokafan'Andriamanitra amin'ny fomba magaga ao anatin'ny fotoana io ireo karazana sakana blocage fampotehana faharavana za mampanantenanao fa isy zavatra ho ataon'Andriamanitra ho eo amin'ny fiainanao eo amin'ny fiainan'ny olona eo amin'ny asan'Andriamanitra anao zavatra Andriamanitra mbola tsy miova ny herin'Andriamanitra raha miasa ozy izy ny asakana ka ny tompony ahitatsika ny anaovantsika ny fotoana io moa zany dia eto Mangarano faharoa eto amin'ny trano fivahana vaon'ny oloko Mangarano ambadiky Damascos no misy ny fotoana io sabotsy ho avy zao amin'ny 7 ora maraina ary eto amin'ny bazary may Ankiriry eo amin'ny Paradise teo aloha tsisy tsy mahalala an'izay fa am'izao moa izy lasa hoe trano fivahana vaon'ny oloko Paradis zay le izy zay ny anarana dia hitondra ny fampianarana za moa zany sady andalo atao Mangarano no atao Kiriry fa ny toriteny isy fotoana toriteny ray ihany dia hitatsika eo ny andaminana azy ny vavaka ihany koa dia vavaka matanjaka tena ho ataontsika ao anatin'io rehetrarehetra io ny tenako ny hitondra ny fampianarana ary hitondra ny vavaka amin'ity fotoana sabotsy mahafinaritra ity za mampanantenanao fa tsy maintsy isy zavatra iova ny zavatra ataon'Andriamanitra io amin'ny fiainanao tsotra ny mahatonga na miteny an'izany tsy hoe voalazan'ny baiboly zany dia hoe mino fa mba efa nahita fiainan'olona maro koa tsika zay nentina mambavaka izay miova ary tsy fiainan'olona manjatony tsy amin'arivo ny fefa manetsiny mba tsy tenina koa manapitrisany amanetsiny mba efa hitatsika tao an-tanin'arivo tao miova amin'ny fiainana ndraindray manko ireo olona amin'ny fanompo-tsampy reny na ny olona milaza azy mpanaonao zavatra reny ane ndraindray teniteny amin'ny télé sy radio ohatry ozy nefa tsy hitanao akory hoe iza ny olona mijoro vavolombelona manamarina an'izany tsisy fotsiny reny le olona mpanao iny izy ty mpilalao ody sy hoe milaza azy hoe mpanary ny bitany inininy reny ane miteniteny eo amin'ny radio sy télé fotsiny izy tsisy olona mijotro zany mahatonga atsika mampitsangana olona mijoro vavolombelona eto reny ny vavolombelona ary profond zany koa reny eny an-Taninarivo vahoaka amanetsiny eny amin'ny coliseum reny amanalo maro reny eny amin'ny kanja mibaria reny matony ny olona miraikitra mitady ny tompo ary mivavaka dia natsapa zavatra izy zay dia tsika misy profo ny mahatonga nytsika mitory fa tsy hoe miresadresaka fotsiny ohatran'ireny le olona mpilalao ody sy any reny dia hoe tongavany amiko dia safoky fotsiny dia anina fa aleo mitady an'i Jesosy ny tompony ahitatsika ny tenako pasteur Tina Randriary Malala miaraka amin'ny mpiara-miasa amiko no hitondra ny vavaka sy ny fampianarana amin'ity sabotsy rehefa nyteneko foana hoe rehefa ho avy io dia aza tara fa tsy dia mety amin'i Jesosy le hoe amin'ny 7 fotoana manomboka ianao no fotoana amin'Andriamanitra tsy mba hoe manao fotoana amina député ianao na mlehibe amin'ny fokotany na maira fa amin'Andriamanitra ianao nanao fotoana aloha tsy tara fa aloha ajaintsika Andriamanitra ny tompony ahitatsika ombantsika velomatoka ho antsika eto Tomasy sy ny manodidina vahao ny oloko vahao ny ianao varina manaratsy io olona maro ngeny efa manomboka tahin'Andriamanitra manangana trano mahazo zavatra maro ianao varina manaratsy io tino maro nefa tahin'Andriamanitra sitrana amin'ny aretiny mandray fahasoavana tonga ny fotoana lehibe sy goavana anatanterahana grande délivrance hitondrana mambavaka anireo mpivavaka efa resy kivy mpivavaka mitady heverin-dalana ary reraka amin'ny fanomponan'Andriamanitra
tonga ny fotoana ananganan'andriamanitra indray ny fiainanao ananganana ny finonao andresena ny akivina tadidihoary ny fotoana lehibe sy goavana manomboka ny sabotsy 14 janvier 21 28 janvier ho aby izao samy amin'ny 5 ora maraina tsy diso eto amin'ny trano fivavahana vaoniloko paradise teo aloha apitany bazary may ankirily tsy tondra ny vavaka sy ny tenin'andriamanitra amin'izany ny pasteur hertina randriary malala avy any an-taninarivo ho hitanao ny herin'andriamanitra ho hitanao rehefa soavana tsy mbola noraisinao hatramin'izay tsy ho amelatsika raha tsy resy ny herin'ny fahavalo ny famosaviana ny oziny ka iova ny fiainanao vahaony Andam, fazala Jehovah.